Backstage sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Skyone isaka sabotsy amin'ny 7 maraina famerenana ny alahady amin'ny roa tolakandro iarahanao amin'ny rojo sy navalina. Miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano andray na manjo ny fito amin'ny valo teboka valo ianao na ao amin'ny télévision ao amin'ny raha canal 7 moa 206 mahitatsika ny faritany rehetrarehetrany. Artiste vavaonay noentana amin'ity andro vaovao ity mety akakakaka anareo ngamba le anarany fa zay ny antony atongavany ihany koa amin'ny kanto avy amin'ny aniny sy hitantarany mombamomba azy tonga dia hira ray voalohany avy hatrany no angatantsika aminy. Anidina tafake manine manite udianya itundra maswandu anyamna olivuru manidine mawetwanya favuntunya la yelu ni mama kuzaye olivuru manidine eti wafaraku Apumbai kuvelu manita da kuzaye manine manite udenya vuna tapake la tro aniti na tafake manine manite udenya itundra maswandu wanyamna Takariva manurane tulakandru manercha manembuna karati tianila nisuki manine manite udianya furuna tapake la tro anidina tafake manine manite udianya itundra maswandu wanyamna olivuru manidine mbawetwanya favuntunya la yelu ni mama kuzaye olivuru manidine eti wafaraku apumbai kuvelu manita da kuzaye favuntunya la yelu ni mama kuzaye apumbai kuvelu manita da kuzaye araka nahitanareo azy ny any amin'ny onjam-peo mety tsy mahita an'ilay soratra kely fa i Benja Mahavanona no vahintsika efa inkeninareo ngamba zany anarana hoe Mahavanona zany fa mety ny sasany hoe izy le Benja itoka akito izy miarabanao Benja tonga soa eto amin'ny fandarana Backstage. Miarabanao roja ary miaraba ny mpanaraka an'izao fandarana zao reko de reto tokoa fa tena be mpanaraka izy tika de sotranareo be da be nanasa tonga eto. Ianao ny sorana nanaiky ny fanasana?
Misy ny vaovao a, misy ny zavatra tantaraina, mety liny ianao a ary mino mihitsy fa tena liny ianareo a, izy marina moa zany Benja Mahavanona. Taiza ho aiza moa zany a no nanomboka ny i Benja Mahavanona amin'ny mampihira azy fa tsy hoe ny daty naterahana akory. Benja Mahavanona zany raha ohatra ka bangoko amin'ny teny tokana dia azo lazaina hoe fa ela dia ela mihitsy ny lomano tao anatin'izany mozika izany. Raha tsy laza fotsiny aho hoe tao amin'ny tamin'ny 84 tany, tany 1984 tany, nisy groupe anankiray izay angamba tsisy tsy mahafantatra an'izany, atao hoe groupe Joary. 10 laha teo zay no tao anatin'ilay izy, zany hoe ry sefo angamba tsisy tsy mahalala ihany koa, ry sefo no anisan'ny namorona ny atao hoe Joary tamin'izany fotoana izany. Dia sefo ny tao a, dia Luka, dia Rivo, Ranix moa ny fahalalany be sy maro azy. Ranix dia misy an'ilay bandy anankiray atao hoe Tintin zay. Dia Zako. Reo zany zay no tao amin'ny Joary voalohany. Za moa tsy dia naharitra loatra fa angamba sahaboabo teo amin'ny herintaona teo dia teo any namorona ilay atao hoe Mahavanona. Dia rehefa namorona ilay Mahavanona dia lasa indray ry sefo zany tsy maintsy niala tao Tamatavy zany. Dia lasa tafaraka tamiko zany a Ranixa. Za moa Rivo foana ny alalako any adalatra amin'izay zany fa noho izy efa lasa tao amin'ny Rebika dia lasa hoe Ranixa. Dia Ranixa sy Ratintin zany no niaraka tamiko voalohany indrindra tao amin'ilay Mahavanona. Teo zany nanomboka ilay Mahavanona tany amin'ny 85 angamba zay zany angamba ny tena azo lazana azy. Zany zao dia efa tantara betsaka tsy mahafantatra azy na ny tenako zao raha tsy mahafantatra an'izany hoe zany kay ny Joary tany amin'ny 420 tany ho any a. Nisy any Benja amin'izay taty aoriana efa tao anaty Joary izy fa mifaty taty aoriana izay a raha olona tsy tena mpanaraka dia tsy Benja mihitsy ny Mahavanona ho an'ny olona hatramin'izay fa i Bobo. Dia ohatr'izay sy ohatr'izay no fandehany a. Rehefa nandeha irery zany ianao dia izy avy no nanao an'ilay Mahavanona sa Benja irery no tena hoe mbola tsy haiko hoe azo lazaina hoe mpikambana ve zany olona ray zany sa ianao mihitsy ilay tarika? Araka lazaiko teo a, vao niala tao amin'ilay Joary aho zany a dia nanao an'ilay Mahavanona dia avy eo i Ranixa sy Ratintin zany tafaraka tamiko. Reo zany zay nanomboka atao hoe tarika. Nanomboka teo tamin'ny 85. Dia rehefa nandeha ny taona teo angamba zay teo amin'ny bandy 10 laha teo angamba nisy bandy hafa zany fa zay 10 laha reo zany a, zay 3 laha reo no tena anisan'ny hoe tena pilier an'ilay groupe zany tamin'izany fotoana zany. Dia rehefa tonga tany amin'ny 87 tany ho any, zay zany Bobo zay tena namana mihitsy a, niaraka taminay teny. Mbola tsy anisan'ny tena hoe tao anatin'ny tarika izy tamin'izany fa namana ohatran'ireny namana rehetrarehetra ireny a, namany Ratintin sy Ranix izy tamin'izany. Dia mpanaraka anay dia niaraka taminay teny foana dia hitako moa izy fa tena milofo amin'ilay mozika ary tena tia tanteraka an'ilay mozika. Dia nahazo toerana izy tao amin'ilay Mahavanona nanomboka ataontsika tany amin'ny faraparany 87 tany angamba na début 88 tsy dia tsaroako loatra intsony. Zay zany raha ohatra ka hoe ny fihevian'ny Bobo indray a tao anatin'ilay groupe Mahavanona ary ilay Mahavanona kosa aloha dia azo lazaina ohatran'ny hoe tena école mihitsy. Tena école mihitsy satria ny fampianatra izay ireo tao. Samy mitondra ny tena fahaizana zany dia ny fampianatra. Ara-mozika io. Ara-mozika. Andao raha anaraka hira manaraka tsika hiverenantsika ihany izay tantara izay satria mbola maro ny liana momba n'izay hoe Mahavanona izay. Manjary karatono zako tsy nahitanao no mangana zontazo tazompitiavananao foko tsy mety manginy fô
mbola magnatiny anao mizetazeta karaha olo adara maniry agnatiny anao sahiragnanao volagno matsiaro vo izao mbola tianao sahiragnanao mipody anatsy agne vo izao tsy anary anao fa ela nandiagnanao zay tsy nagnamiaviloma loskara tsy tamanavasany sabeky tsy faniry anao ambarao za malala mbora zao tsy taregna molapo lakoa misy ra tsy tianao volagno matsiaro vo izao anazava aminao lakoa misy ra naniko ke navinitranao barao zao vo ifonako sahiragna za fô tsy takorato depuis anao nandeha korofoko mandeha miasa saigna karaha tsy afaka aminao agny andro araiky tagniniako odianao malalako zanario jiadalafa izy mahera agny andro araiky tagniniako odianao malalako zanario jiadalafa izy mahera zanario jiadalafa izy mahera Fa tonga ty amin'ny taona 20 tsika anatin'ny tantara izay mbola iverenako ihany satria miainga mifototra foana moa ny tantara fa nampanjana anao avy. Ny sinina zany tamin'izay 20 zay mbola atao foana ihany ve nareo taona inona amin'izay Benja no ohatran'ny somary niala satria Benja raha fa firesany fa ny resaka efa natao zany ohatran'ny tsy eto an-tanindrazana izy fa mila ravinahitra ny ivelany eny ohatran'izay koa raha niky raha tsy disako tsy haiko na miaraka ihany zary reto rehefa tonga ny ivelany any. Ny sinina tao amin'ny taona 20 tao tamin'ny taona 20 dia tena mbola tao tsara ianao sady teto any tena nivohy tanteraka an'le hoe Mahavanona zay rehefa nivohy tanteraka an'le Mahavanona zay angamba tany amin'ny 90 tany tamin'ny 90 raha niksa no lasa tany amin'ny Rebika dia nisy an'le zandriny adala zay indray raha tiana zay zay no karazana ohatrany hoe solo azy tao amin'le Mahavanona zany dia mitsetsasetsa tsy aritra tena anisan'ny tena ohatrany hoe tiako apetraka tsara zany amin'ny tantara zany dia araka ny lazaiko teo moa zany hoe zahako ny tena hoe ny endohan'le atao hoe Mahavanona zany dia tamin'izany fotoana zany tany amin'ny 86 no teraky n'le hira hoe Andriamanitra iny efa tamin'izany naterahany iny hira iny dia tena tsotra be tena tiako ihany angamba no somary mitantara an'izay satria ny antony dia tsotra zay taloha zany tena ohatrany hoe fiainam-pianakaviana kely angamba zany raha izany zay taloha zay sy le zandriko faralahy zay tena toy n'le mipopy rano le atao an'izao reny dia mifandimby isan'andro zany mipopy rano mameno barika be mihitsy dia zahako rehefa mipopy rano eo ahako ny tena ohatrany hoe zay le hoe asa atao akira ho ny vita tondotsy natao teo zany niteraky ny hira
Andriamanitra iny. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe teny Patsakana. Ohatrany hoe teny Patsakana zany namorona n'igny izy igny voalohany indrindra. Tsy mbola le filaza tamin'izao. Ka zay no isaorako manokana ny Bobo. Satria zahako ny ala teto angia tamin'ny 2001. 2001 ny ala teto fa 88 jusqu'à 2001 zany teto foana ako. Dia isaorako manokana azy mihitsy satria Bobo anisan'ny tena ohatrany hoe nivohy an'le mozika anay teto foana zany. Dia izy moa anisan'ny tena fantatry ny be sy ny maro hoe Bobo Mahavanona hoe mihira an'le hoe Andriamanitra. Zay. Afa any aminareo nefa niterahany iny ireny. Le hira zany nihera tamiko izy aloha zany tamin'ny zahako alohan'ny zahako nandeha. Tena izy hoe zaho izy misy producteur izy te hiproduira. Fa tiany be ozy izy le hira hoe Andriamanitra ka azoko ampiasaina ve ozy izy. Tsisy problème mihitsy ao zany. Zahako tamin'izany fotoana zany zay tsy nieritreritra tsony mihitsy hoe ampiasa an'le œuvre zany tamin'izany. Tena me malalaka azy mihitsy hoe atovy arao le œuvre. Ny somary ohatrany hoe raha hiteny hoe napalahelo zany mety hoe mavesatra loatra zay satria ny finamananay tena ambony. Dia mety hoe mavesatra loatra raha ohatra ka miteny an'izay hoe ny mahasositra kely ao anatin'le izy. Fa nefa moa tsy hitako izay teny ilazana an'le zavatra. Zay angamba, zay tena voahitsy ny rojo. Ny indro kely zany rehefa tena hoe nampindramiko azy le œuvre satria tsy ny Andriamanitra iny ihany fa nisy maromaro le izy. Dia ohatrany hoe tsy mametraka an'le tantara izy zany. Tsy mametraka an'le tantara izy satria zahako zao lazain'ny olona fa le isika roa iny ohatrany hoe hirako. No? Tsy hirako mihitsy ny isika roa fa tena hiran'ny Bobo, tena hiran'ny Bobo. Dia ny olona nefa raha vao mahita dia hoe le hiranao le isika roa, no tsy hirako aza ny isika roa. Dia ohatr'izay. Ny ahy zany tiako zany hipetraka foana fotsiny hoe le tantara hoe tena zao marina le tantara. Zay ny tena tiako hatongavana amin'le izy. Aleo foana hipetraka le tantara fa satria raha tsy tantara aminao namoa filaza ohatrany hoe anecdote kely zany. Tamin'izahako mbola mipetraka tany La Réunion. Dia rehefa miresaka an'iny indrindra moa iny Andriamanitra iny zany rehefa miresaka an'iny dia manao tantara kely. Dia lazain'le olona hoe ianao izy tena mandainga. Dia efa ahoana lazainao fa hiranao izy le Andriamanitra fa hiran'ny Bobo Mahavanona. Dia me fotsiny ao amin'le izy. Dia le ohatran'izay fotsiny zany no mahasosa satria le tantara zany lasa ohatrany hoe diso. Zay fotsiny. Fa raha ny fampiasany an'le œuvre zany tsy mampaninona mihitsy. Au contraire raha zaho tena misaotra azy mihitsy hoe nivohy an'le izy foana. Hatramin'izao mbola tsy le filaza iraka ny teniko teo. Asitsika hira anankiray manaraka indray dia mbola miverina eto mitafatafa. Ama mbola Benja eny aloha resahako aorianan'ny tiry ty. Kaiza mamitina manirery vovoka sisa nanaovana saritina miteny rery rao vinindray vao mety ahitanao tsaitsay zany mandalo miserana ny afaliko maly Lasanatan Ola tsaruko ni tsongotsongo nataony Reo sangisangi Reo toetra lazaza ny fanaovanay fahiny Mbola mami Atsiarovako azy ane izy ireny Tsy hoadiniko Atsiarovagna no setriny zany itirako
fa tsisy fika ho tonga mamanga noho izy hoe fa ilainza miafy mandeha fitrarabediny mama miandriana ho tonga mamanga noho izy hoe fa ilainza miafy mandeha fitrarabediny mama miandriana mbola atafaverina somatsara ato anatin'ny fandarana backstage ianareo Benja Mahavanona no vahintsika ho amin'ny anio. Nisy tantara kely zany hoe raha mandingitsika mijery ny fandarana amin'izao raha tsy tokony rariny sy hitsiny ve hoe tokony eto bobo amin'izao tsika miresaka izao sa nisy zavatra tsy nahafahana kely. Tena voalazanao ary zaho koa raha somary gaga ihany satria vao tonga kelikely teto ahako amin'izao fandalovako izao zany dia niaraka izay tonga tao an-trano izy anisan'ny tena ohatrany hoe ny préparé an'ity émission ty ary prévu mihitsy izy hiakatra plateau hiaraka amiko tsy fantatro nefa inona ny tena antony fa dia hoe tsy eto toerana izy amin'izao fotoana izao tsy fantatro ohatrany somary malahelo kely ihany amin'ilay izy satria mba tena nanantena mihitsy hoe mba hiaraka mozika zany sady ianao mety tsy maharitra eto tanindrazana izay mihitsy mandalo ihany atsinona ka dia tena mbo nanantena mihitsy hoe mba hiaraka arak'izay teniko izay hoe imozika fa tsy eto izy moa dia akory atao ary hono aho zany tsy eto mbotsy afaka anontaniko fa ianao ihany no azoko anontanina eto manahoana zany zao le anarana hoe Mahavanona satria bobo hatramin'izay dia mbola nitohy foana ny anarany hoe bobo Mahavanona foana ihany. Ionao Benja Mahavanona izay tena hoe namorona sy nitarika an'io ataoko hoe tarika ve zany le Mahavanona aza ho aiza zany zao le izy samy mitondra anarana ve zany nareo hoe bobo Mahavanona sy Benja Mahavanona ihany ohatran'ny chef zao efa niaraka taminao ohatran'izay chef koa ve zany afaka manao hoe chef Mahavanona izy kokosa angamba aloha ny amin'ny chef satria arak'izay teniko izay ry chef tsy tao anatin'ny Mahavanona mihitsy zany satria zalahy joary izy dia joary izy hatramin'izao izy tena joary foana fa mbola nanaiky niaraka taminareo izy zao zavatra tena ny finamanana zany tena teo foana ary tena na iluka arange zavatra tokony niaraka taminay teto satria fa noho ny antony izay tsy azo anoarana moa zany dia tsy afaka anaketo izy fa tena nafinaritra raha ohatra ka teo luka satria ny ahy zany ny zavatra tena ohatrany hoe mahafaly ahy amin'ny drala reo zany anisan'ny ohatrany hoe bandy efa niaraka hatramin'izay ary tena ao anatin'ny tantara rehetrarehetra ao anatin'ny tantarany iarahana izay no tena mahafinaritra. Ny zavatra tiako atongavana kely mantsy dia izao raha niran'ilay isika roa iny bobo izay tenen'ny Benja hoe anazy tanteraka iny iriny nefa mbola mitondra an'ilay anarana Mahavanona iny izy anatin'ny iriny. Nareo ve zany tsy afaka mety hoe anao an'iny iriny ohatra anatin'ity fandarana ity androany sa tsy maintsy misy foana ny fifampiarana ihany na dia hoe samy Mahavanona ahoana reny amaliko an'izany azavaiko kely aloha le resaka le hoe fitondrana an'le hoe anarana hoe Mahavanona araka ny nazavaiko tany aloha le Mahavanona zany lasa ohatran'ny hoe sekoly mihitsy lasa ohatran'ny hoe sekoly hanika zay bandy rehetrarehetra nandalo tao zany dia afaka mitondra hoe Mahavanona na irahanix iny arange nisy fotoana ohatrany hoe rivo Mahavanona ny alalan'ny olona surtout zany tany Tamatave fa avy eo moa tena nibahana tanteraka teo amin'ny fiainana ara-mozika ny Ranix dia rebika dikan'izay Ranix rebika ny tena ahafantarana azy fa tsy isy resaka hoe Mahavanona mihitsy fa izy tao amin'ny Mahavanona dia izay hoe rivo Mahavanona izay no ahafantarana ny rivo dia ohatr'izay bobo i bobo ange na zany hoe bobo zany arange za ange no nametaka an'izany bobo zany tena menao fa zay tsy nataloha tena nilomano be tao anatina mozika mihitsy dia
dia ohatr' zao fotsiny ohatrany hoe tsika asianao miresaka ohatran'izao dia voatoniko izy hoe ao anaty tira bobo dia raikitra le bobo tena tsy afaka tsony ary tiany le izy matoa netiny hatramin'izao farany mihitsy netiny hoe bobo mahavanona. Ny olona izay mahafantara azy aty aoriana zany no raha filazan'ny vahiny hoe ny tsy intime dia izay bobo izay foana no fahafantarana azy tena netiny hatramin'izao le anarana napotrapotra azy. Angambany asiantsika hira iray manaraka anay satria dia raha reny hira nandeha teo reny hitanareo fa mahafinaritra be ny zavatra hoentin'ny Benja Mahavanona ho amin'ny fandarana amin'io ndao raha finaritra indray ny hira manaraka. Vatraleno mahita zato moa tsy ahoanao ndraiky zambo magnota apira fesinao maraitsy ariva tsy digninao loaro iarahanao faza iarahanao chinois zaho ambelanao tsy agny efa empaky babanao efa empaky mamanao tsy tarahatao tianao mahita fomija tsy valianao za magnosa fambaraka karao tsy olombelona fabiby mbo mandiny arao iarahanao vaza iarahanao chinois zaho amelanao tsy agny efa empaky babanao efa empaky mamanao tsy tarahatao fantaniko avy hatrany ny manaraka tamin'izany andro zany ve Benja verena kely an'le izy nisy ve nefa zavatra voarakitra tamin'ny hoe ianao Nix Tintin Bobo mbola tao anatin'ny tarika nytiako tenena hoe rakitsary na resaka hoe hira voatazona hoe natao prise de son zany efa nisy ve tamin'izany sa tena mbola nentina teny ambony tamboho azafady raha be filazako azy le hira tena nisy mihitsy ka tena tambola ny andron'ny kasety ary tena nanana kasety zay kasety Mahavanona dia avy eo moa io kasety io navadika CD ihany fa le CD an'le kasety CD matrice fotsiny zany hoe izy io zany masterisé le producteur tany Tamatavy zay tsy fantatro moa zay isaorana manokana fa anisan'ny olona tena mbola mpikarakara ampanao mozika hatramin'izao tsika miteny zao raha ny olona milomano anatin'ny mozika tsisy tsy mahalala an'izany hoe dida zany ka dida zany tamin'izany anisan'ny mpikarakara be anay dia dida nanao matrice le kasety lasa nivadika natao
natao CD dia masterisena tany an-dafitany izy tamin'izany fotoana izany. Zay ny rakikira navoaka anay. Avy eo zay noho nefa samy miparitaka amin'izay dia samy nandeha dia samy nandranto an'izay zavatra nrantovony tany zany. Misy foana ngearana ohatrany hoe nietaeta hoe hiaraka fa tsy fantatra moa zany ny tantara no hamaritra an'izany any aoriana. Tiako atongavana mantsy zany amin'izay io ianao Benja. Tsy haiko hoe ahoana ny fomba filazanao hoe niverina averinao sa teo foana ihany fanangina sa tena nandeha kely mihitsy dia niverina indray namohan'le Benja Mahavanona. Anahoana ny fandehan'ny hira ao aorianan'ny fandalovanao eto an-tanindrazana? Mety afaka misy anao ihany ve le izy ohatra misy miantso ry zareo teo ry Lobina ry Risy ry Sefo sy Christian hoe ndao anareo mba hanao kabaret fa tena tianay le hira. Dia hitondra an'ilay anarana Mahavanona iny izy amin'izay ve amin'ilay tsy mahita anao sa mety anahoana ny fandehany ao aorianan'izay? Mety hoe bobo hoe hiakatra ihany hiaraka amin'ny zareo anao an'ilay kabaret ohatra misy miantso. Le izy aloha raha ho anahako manokana ige ohatran'ireny hoe inona ry lazako an'izany hoe ny mozika zany indrindrindrindra ny soratra izay ataonao na ny hira izay soratanao aretsaina reny. Amin'ny maharetsaina azy ohatrany hoe tokony tsara foana zany omenao haja zany izay olona hoe nanoratra an'izany. Tsy za ihany ny resahako fa niza niza. Matoa iny olona iny nanoratra an'iny dia aretsaina anana an'iny zavatra iny. Ka iny zany zavatra tsy tokony arefarefanao amin'ny tany. Le arefarefa amin'ny tany tiako resahana mantsy dia tsotra. Ohatran'ireny le hoe ampiasainao amin'ny zavatra tsy tokony ampiasana azy zany. Tsy fantatro hoe tsy afaka ny tena zava-be da be loatra an'izay satria somary lalidalina izay resak'izay. Ka ianao eto milaza hoe raha ohatra ve misy hoe te hanao kabaret ka hoe ampiasa an'ilay œuvre. Za tena miteny anao fa tsy sarotiny amin'izany mihitsy fa hoe mavalona ihany netona amin'izay. Tsy problème mihitsy an'izany. Za zany tena io zany rehefa ampahafantarinao fotsiny tantara foana eo ny mahasarotiny rehefa ampahafantarinao ny tantara tsy tokony hisy olana mihitsy zany. Normal raha sarotiny ianao Benja satria za manokana ary tsy afiainiko tamin'ny sisiny mifankahita vao hoe ay ve zany le tantara fa bobovoana teo aloha raha amin'izay fa dia efa io ianao Benja verina amelona ny zany Mahavanona zany miaraka amin'ny mozika mahafinaritra be izay ho arahantsika indray hira manaraka. Zavatra tosikiny ambopo haiko fa tsy vitsy ihany ko ireo manadala te ambaboanao akipio ny masonao malala avetsy ho finikio Sangane anayanya tsy maloha be vao tandindo milao tikomba lai samirery zatova tanao malala sy ny tontolo mamofona ny Now, why remove? Afaka tsaiko tonga
zao sy anao iray fa tsy oro etsy anao finikio malala metezanorokaikio sangane anaianya inafona tera vaotinerina tikumba waiti anzeri ni sarandrunao malala tikumba wai samireri manumukizao kaumandakizai tikumba waiti anzeri ni sarandrunao malala tikumba wai samireri manumukizao kaumandakizai miaraka miketondray ny vavitokana ao amin'ny Benja Mahavanona Lovina zay ny tena anarany nantaniko fandro fantelo mihitsy zay hoe ny tena anarana tena zay ny anarako miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana Backstage miarabanao rojo araka ny tegna teo izy ireny ny vavitokana zany hoe rariny sisy mibera miakatra izy ho antanina ny fanontaniana mety manididika voalohany zao satria ho an'ny be sy ny maro zao koa nao vao mety hita hoe amin'ny fahita lavitra zany nanahoana ny fomba ny fakahitana tamin'ny Benja Mahavanona ka nahatonga anao tonga eto amin'io miaramira aminy za zany ohatrany hoe efa tamin'ny mbola kely nafantatra anazy dia miaraka aminy foana dia efa zatra miaraka aminy ampirainy foana rehefa tonga ao aminy le hira ny tena hirainareo sa nyrisy rehetrarehetra dia nanomboka tamin'izay zany zay ohatrany hoe tsy nisaraka tsony zany tamin'ny taona firy zany nanomboka 2002 ngamba zany hoe tsy teto toerana zany tany La Réunion misy réunionisy koa misy réunionisy tonga dia niaraka foana zany zay tany dia efa zatra miaraka mihira dia zay mahatonga na miaraka mihira amin'ny androany zany nareo zany niaraka hoe nanao fotoana ty mihitsy ve amin'izao volana Desambra zao sa nentin'ny fandaharana dia fandaharan'Andriamanitra fa tsy Backstage dia tafaraka taty zay zany tsy mifampiteny hoe ndao hiaraka ao any Madagasikara fa ohatrany hoe samy taty dia eniny aho hoe teto dia natsony aho hoe afaka mihira miaraka aminy ve hoe libre ve za dia ok ho fa tsisy olana ianao koa mahay mihira sady tsara feo rahateo inona natonga an'izay hoe atsony ianao dia tonga ny hira fa ianao zany ve tsy tiako tenena hoe tsy tena anatin'le tarika satria mantsy ny tarika tonga dia mifakafantara hoe tirisarisaria miaraka tsika amin'izao an'izao fa ianao zany fantara hoe taty dia natsona mbola nanontaniana hoe afaka ve sa tsy za zany tsy ao anatin'le tarika Mahavanona fa nohon'le miaraka mihira foana hatramin'izay dia zay en'izay hoe aty dia nanontany izy hoe libre ve za hira iaraka aminy dia zay tena eto masom-bahoaka raha amin'izao anio zao tianao hoe raha miditra ao anatin'le tarika ianao sa aloha hijanona amin'izao ihany tena mety amiko daholo tena tiako raha miditra ao anatin'le tarika satria efa niaraka foana fa na tsy ampidiriny aromotsy mandefa na mandeha zay Benja ianao zay Benja mbola ambadika eo anao ampidiry izy raha inona moa ny olana amin'izany mino mbola misy toerana ray ho anazy eo sady mifainao koa mantsy le fahafantaranao le Mahavanona ve misy vehivavy mihitsy daholo ve reny hira reny sa no ianao eo no natonga an'le izy asiana vehivavy reny hira reny zany misy vehivavy mihitsy ny sasany moa zany ampiana feo amin'ny vehivavy fa ny sasany tena misy vehivavy mihitsy miran'le izy dia zay mahatonga na mihira miaraka amin'izareo tonga dia ataovy naraka hira raintsika dia mbola hiverina hitafatafa eto any
dia aza miala amin'ny Skyone. Andriamanitro ambarao anay ho any tena marina, ny fiainanay ve efa voatokana ny tsy ilamina, tsy hitanao ve ty fiainanay to sangodim-panina, mengavenao mba hidina misy lonangidina zay zanakao, fa mainy ahitanao any zanak'olombela amizao fotoana zao, fa hoay manetostisika no eto manafana ny fidinanao avy any an-danitra. Andriamanitro fa tsy mba misy afera ve azonay miakatrany, zay mibebaky any ve no ahita zany fanjakany lanitra, ialana tsindre fa ny fotoana tena mbola sarotra, tsy zahay no maditra fa ndrevo no tsiritra, fa mino anao zahay, fa mainy ahitanao any zanak'olombela amizao fotoana zao, fa ray be fitiavana ka afaka nome potipotino anay ondro maflo. Andriamanitro loza mety iseo re ambarao anay, ny hafanana be arety maro ahitany sy ny sisa, oroorotany re namozanay olona nalikisa, atsoya telefona raha misy kilona eo manana indray, fa mainy hitanao any zanak'olombela amizao fotoana zao, fa aza miandrelenao raha maniniatso taratasinay, fa zava-marina ry ambany lanitro miteniteny foana ngamba ho ianao. Mbola tazomiko eto aloha izy satria mino koa fa andeha ity vehivavy ity tovavy ity rehefa aorindrinao mety andao ny tanindrazana ihany koa satria dia mila ravinahitra ny ivelany any dia aloha ampiresahana kely farany izy zay tonga eto ararotana tonga eto amin'ny fandarana backstage eto. Nanao ahoana ny fomba
efa niteny ianao teo zany hoe tambola kely efa nihira ihany niara tamin'ny Benja fa hiran'olona zay fantatra no natao. Nareo ve zany nandritra zany 2002 zany mbola nifankahita foana ihany sa nisy fotoana elaela tsy niseraserana mihitsy? Zay zany niaraka foana tao La Réunion dia no lasy izy dia 5 taona angamba zay tsy niona. Dia ahoana amin'izay tamin'ity taona ity zay vao niona. Tamin'ity taona ity vao niona? Roa taminareo zao ny tarika nandalo teto amin'ny Backstage izay mila ravinahitra ny ivelany dia eto amin'ny fandaharana eto mihitsy ndray vao mihaona efa nisy anankiray taloloha tao raha tadidinareo za matadidy fa za tsy teny. Nanahoana zany fomba ianarana an'ireny ireny? Satria zanao hitako eto tsy dia mijery tononkira hainao daholo eto manao an'izao eto manao an'izao efa 5 taona nefa nareo tsy niaraka tsy nihaona. Le izy zany ohatrany hoe efa zatra niaraka foana dia efa misy méthode ianarana an'le izy na dia fohy ary ny fotoana nianarana anazy fa sady hira koa tsara. Tena tsara ka? Dia mora haiko rehefa tiako le izy. Ay, dia mandeha ho azy mandeha. Mandeha ho azy. Misy hira firy zany zao ny anjaranao anatin'ny hiran'ny Benja? Tena tsy voaisako fa maromaro ihany. Maromaro? Dia izay méthode izay foana no fomba ianarana an'ilay hira? Izay hira? ihany satria efa ohatran'ny voalazako teo hoe niaraka foana dia ohatran'ny efa mandeha ho azy zany le izy. Ohatran'ny efa samy mitadidy méthode nananany taloha zany dia efa nisy nefa fotoana ankoatra ny androany tany Irina tany niarahana any an-tsehatra tamin'ny Benja. Isaky nanao cabaret izy taloha dia ampiakariny foana miakatra scène foana miaraka aminy. Fa izy ilay vehivavy tena tokony tompon'ilay izy? Izay aloha dia tsy haiko. Fa inona tsy tonga dia anaovanao an'ilay izy? Miankina amin'ny any. Benja izy ilay vehivavy tena tompony zany anao rehefa miverina hoe Benja rehefa eo notaniko hoe izy ilay vehivavy tena mpanampy anazy amin'ilay hira. Ianao fa manao cabaret foana koa inona tsy hidiranao amin'ilay izy sa ilay elan'ny latany ve no mety ho hafahafa? Aleo izay angamba Anao atao izay. Ianao koa raha fahalalako anao izao mety manana occupation ana ihany tiako tenena zany hoe tsy dia mifanelingelina loatra zany ny zavatra ataonao amin'ny havanandrom-piainana sy ilay hira satria nareo ohatrany tsy dia miaraka. Le izy zany za mihira foana. Hatramin'izay dia efa nihira fa sady mianatra koa dia ohatrany tsy dia miditra loatra amin'ilay mozika zany amin'izao. Fa rehefa eo izy zany dia miara-mihira miaraka aminy. Dia mihira foana tiana tonenana misy taona venao manao cabaret mihitsy sa mihira ao an-trano rehefa mandraiky fafa sy ao amin'ny dosy? Mihira ao an-trano aloha. Fa rehefa misy miantso hoe hanao animation mariage ohatr'izany dia tonga manao izay angatahan'ilay olona zany. Tsy eto Madagasikara? Na ny La Réunion na aty. Dia izao zany dia manambady aingana raha ohatra hoe tianareo hanime ny lobona ny mariazinareo. Misorabetsaka mbola ho anontaniana ianao rehefa eo fa hanaraka hira irerentsika dia hiverina hiresaresaka amin'ny izay tratrako fotsiny dia sy tomoko. Reteni mam dorura
Verina eto indray i Benja izay namorona ny tariky Mahavanona. Namorona ny tariky ianao Benja, misy ihany koa ny aretsainao nentina tao anatin'ny famoronana ny tononkira sy ny feony. Misy manampy ve ianao anatin'ireny sa anao zato isan-jato ny famoronana? Tena hatreto aloha rojo tena ampahany tena tanteraka no ilazako an'izany. Fa tena mbola za madiodio mihitsy na tononkira na feokira izay nataoko hatramin'izay zany. Dia hira tsara be ireny ireny. Misaotra anao aloha miteny hoe tsara le hira. Tena izany zavatra hitaka. Rehefa ohatra hoe ratsy ilay izy dia tsy niteny mihitsy ahako fa hoe ndao atao fotsiny ilay interview fa izany hoe misy eo amin'ny araka ny nanontanianan'ny lobona teo feno betsaka ilay hira. Fa efa voakotokotinao izany hoe firy izay hira fa niforoninao feo an-tsotono izay. Za nge tsy tena manana hira hoe be da be tena hoe be da be. Ny antony dia tsotra. Za dia anisan'ny olona tena tony le hoe tsy mahatoky tena amin'ny izay zavatra soratako. Dia ny antony tsy hoe ny antony moa izany dia mazana raha manoratra ako androany izao dia mipetraka eo iny dia raha iverenako iny afaka herinandro tiako dia maty eo indray iny. Dia ohatran'izany fa zako angamba raha hatramin'izay nanaovako mozika zay eritrereto amin'izany zany raha ny tena hoe ny tena nanaovako mozika hoe tena hoe atsehatra zany ny tena hoe nanomboka 84 zany tena marina mbola tsy misy zato ny hirako tena tsy manana hira zato zany izay le hoe kely fa tsara kelikely fa tsara le izy satria betsy andro foana. Misy nge maforona hira anatindray volana na 5 enina 7 anatindray volana fa tsisy raisana mihitsy. Dia tsy haiko aloha fa za anisan'ny tena ela be vao tena ohatrany hoe mamoaka hira anankiray ary ny tena matetika ny zavatra tena hoe tombony ho anahy ohatra zao ohatra ny lobona raha vao ohatra ny atsina matetika zany ohatrany hoe feokira ny tena mandeha aloha dia eo sady eo ampanaovana feokira eo manao tononkira dia tonga dia miantso azy avindry aloha ty atao ve aloha ty hira ty atao ve zao atao ve zao eo aho zany vao maheno hoe ohatrany tsara ihany marina zany zay vao manohy mamita n'iny hira iny fa raha tsy zany mipetraka ny tenen'ny lobonay moa pena tadidiko tamika le resaka teo aloha teo izy le vehivavy tokony nanao an'le hira teo alohany sa efa izy foana mihitsy tamin'izay araka ny teniny teo mantsy hoe efa nisy hira natokana misy vehivavy sy lehilahy mihitsy nefa izy tsy anatin'le tariky efa misy vehivavy mihitsy zany tena fa hoe raikitra anatarika manao an'leny feom-behivavy reny. Tsy misy vehivavy tena hoe raikitra zany ao anatin'le tarika manao an'le izy. Za zany ny tena marina raha tsisy hoe tarika Benja Mahavanona zany. Fa tena za tsy inona tamin'ny nanao nisy album nataoko zany tamin'ny 2014. Izay album angamba tena le izy zany natao tao an-trano fotsiny mihitsy tsy masterisé akory ary zany album zany fa dia ohatrany hoe mba nadio be fotsiny le son tao anatin'le izy dia naparitaka zany raha tena hoe tsy be da be natao tamin'izany. Dia le vehivavy ny hira tao anatiny dia vehivavy ohatrany hoe ankizy tao à la Réunion, ankizy namana tao à la Réunion zany ka lobona tamin'izany fotoan'izany hoe tsy tao à la Réunion zany efa mbola mipetraka tao tamin'izany. Zay no nahatonga azy tsy tafiditra tao anatin'le album. Fa izy anisan'ny tena tonga raha nisy ny hiran'iny misy lira le voalohany eo le hoe manina izy ny tena ny hiran'iny voalohany indrindra voalohany azo atao hoe anazy tena azo lazaina mihitsy anazy. Inona zany ny zavatra hoe niarahanareo kosa amin'izao fandalovana eto an-tanàna zao nisy mahetsika kely natao tao alohan'ity na aorianan'ity fandaran'ity sa hoe tena nandalo fotsiny nareo dia nanao backstage dia verina itoditondra eo any Ampitan-dranomasina. Le hoe hetsika aloha zany tsy tena hoe hetsika fa zavatra hoe zahana zany zao amin'ny fandalovana eto hoe tena hoe tafaraka eto zany izay mianaka hoe mba mihaona eto dia mety hiezaka hanao karazana ohatrany hoe prise amina studio. Satria misy be da be amin'ireny hira eo ireny zany tsy ao anatin'le album dia tiako hoe izy mihitsy manao azy. Zay angamba ny rano hoe ny programa. Mety mahaliana anao ve Benja hoe ianao any andafandriaka any fa ny hiranao tena mihodina malaza be mihitsy. Le hoe mahaliana
eny sy tsinga mba mivaliny satria ny anahy zany raha manao le mozika zany ny anahako zany tsy tena hoe antonasy zay kosa angamba le izy satria raha efa tsy fantany napetraka tsomy moa hoe mahavelona sa tsy mahavelona fa ny artiste raha velona be daholo fa ohatrany hoe mahafinaritra foana ke maheno hoe ny soratra zay nataonao ny hira zay miforononao be pahalala mahafinaritra foana zany satria ohatrany hoe misy hevitra ampitainao foana ao anatin'ny mozika zay ataonao ka matoy ny pakany amin'izay olona tian'le mozika dia na le olona voasitony izy tamin'le feokira na voasitony izy tamin'le tononkira na voasitony izy tamin'le anankiroa dia izay mahafinaritra ohatrany hoe tafita ny afatra zany izay mahafinaritra amiko fa tsy hoe andehanao nytiry tia dia tena iketrika an'ity ataoko izay mampalaza nytiry ity tena vizany ianao raha zany fa ianao hoe zany afaka miteny ve nefa hoe afaka mametraka atao amin'ny radio zao ohatra ianao alohan'ny andehanana hiranareo tena tsisy olana mihitsy zany fa afaka mametraka tena afaka mametraka tanteraka fa le tamin'le album tena nataonay zany dia tsoriko eto ohatrany hoe tsy tena afapo zany zaho olona tsy mety afapo zay ny tena marina dia tsy afapo loatra ahako zany tamin'le izy fa zao tafaraka amin'ny sefo tafaraka amin'ireo ekipa reo zany riry ohatrany tena lasa mazoto be amelona an'le akoustika dia hiverina tena anao prise mihitsy zany fa ny tena tiako zany raha ohatra ka hoe misy zay zavatra dia zany raha ny tiako hoe apetraka aty aminareo raha tsy matokony teniko nareo tsara le izy dia andao enonanay ty hira manaraka ty enonareo an'izany akantony sy atsarany zany asa tanan'ny Benja Mahavanona zany Ianao lay Messia voninkanomponao ty zazanany va te iova ao zanakao karaodia ao ambalanao Afuko avuko Zao tuntulizao Nanyay kwanza Tiniotrano yanao Fa yanao mafe Zay metiasua Bitikao be de anuzai sitakao Fatulampikyu arianikyu sululuavikyu raibe fitia Fatulampikyu arianikyu sululuavikyu raibe fitia
toizantsika amin'ny fanontaniana ihany a satria izay moa ny ataon'ny sin'ny interview dia alefantsika ihany ny fanontaniana. Ianao ve tsy mameritseritra mba ametraka raha-tsara ray atao amin'izao fandalovana eto tany Lazansikosa Benja. Eo ihany koa ny amin'izao mantsy a taloha tamin'ny natsarovako saina voalohany a hira aloha mandeha mambolana audio any amin'ny radio. Zao ny clip no mandeha voalohany vao ohatry ny mandeha ny fanosihana ny audio. Ianao hoe zany tsy mameritseritra mba hametraka clip anankiray nareo a ianao a Lobina Christian Riria sy i Sefo. Tena satroka dia satroka ary tena tsara dia tsara fa zany hoe zao ny fanaovana an'ireny raky tsara ireny raha ny fahalalako azy a tsy fantatro moa hoe misy tena teknisien mahalala an'izany ato a manana mila fotoana tena mila fotoana ka nefa ny fotoana ananako zany zao raha zao tsika miteny zao zany a tena entsiketsika be tena tery mihitsy fa tena tiako mihitsy zany tena tiako mba irariana koa mba ho tanteraka zany na oraka zany mihitsy tena zany mihitsy fa nareoreo nefa ve ny dimy zany voatonoko teo nareo zao zany nefa raikitra ve anatin'le izy ianao moa zany efa raikitra satria ianao mitondra an'le anarana reo olona nanampy anao reo efa raikitra ao anatin'le tarika izay ny Lobinanga ma ny eto vao tenenina hoe hiditra amin'izay sa tsy hiditra fa ny any Sefo sy Christian Riri ianao ve zany ohatra andalo ohatra amin'ny heritaona dia anao hetsika ianao dia mbola reo ihany ve ny olona ho hita eny amin'ny sehatra rehefa misy ny hetsika ho atao sa tsy haiko na tian'ny olona zany na tsy tian'ny olona fa mbola hoe mercenaire. Za indray aloha tena fidèle amin'ny ekipa mandresy e. Za tena tsy manova numéro mahazo zany. Inona moa ny andeha hanovako hoe ekipa reo fa niarany lofo niaraka nianatra ny lira izay isorako manokana ny jalà mihitsy satria zahako zany a surtout zany any amin'ny misy any a zany dia anisan'ny zavatra tena ohatrany hoe fahabangana be any le olona le miara fomba filaza moa miara mitravy tena ohatrany hoe nampiverina ny compteurako tamin'ny andro taloha mihitsy satria ohatr' zany ny fomba fiasanay taloha le tena mitravy dia tena presque isanandro le mitravy dia nahita ny jalà reo aho zany dia tena ohatrany sadaikatra zao moa miteny an'izany eto fa tena ohatrany sadaikatra ako zany jalà miteny hoe tena aleo mibosy manomboka tena maraina parivony andro tena tiako be tena hitako hoe mibosy be ka resaka amin'ny raha tao ambany tao zay zavatra zay le tiako tenena le mozika zany rehefa ianao ny ivelany hoentinao anaovana inona le mozika any manao hetsika ihany ve Benja rehefa any ho an'ny zareo any sa tena hoe mitraa fotsiny dia mampitombotra kefa fa tsy hoentina mihatsehatra le izy le hoe mihatsehatra mantsy amiko zany arakarany mazana tsika gasy zany a rehefa ohatrany hoe mihatsehatra na ren'le hoe groupe avy aty ireny hoe groupe gasy tonga any dia ohatrany hoe izay gasy ihany foana ihany zany no tena mijery tena ohatrany hoe cible zany fa zany ny anisan'ny ohatrany hoe nampangatsiatsika ako satria ny antony dia tsotra zahako vao tonga tany any Toulouse moa zany misy vao tonga tany kelikely dia nanao cabaret nafinaritra mihitsy satria zahako sy ny zanako ny tena miaraka zany tsisy fahazazana le tarika zay sy nedala dia musicien gasy foana no miaraka aminay dia zahako nefa tena zavatra tena tiako atao zany dia ohatrany hoe word musique zany ahafahana tena hoe tody any amin'ny vahiny zany vahiny moa ny razana azy satria any amin'ny tanimbazah ianao zany mba hoe tena mipakany amin'ny-drareo zany ny mozika anao zany mba tena etaetako ny olana nefa zany eo le fotoana raha izay dia faharoa manarakaraka zany verina amin'le teo le resaka musicien le tena hoe miaraka tena hoe mitravy zany tena any zany tena lahony ianao mahita an'izany hoe musicien tena ohatrany hoe ao amin'le filinina mitovy filinina aminao zany ka tena hoe trave be musicien any ary ny tsy resaka hoe musicien mahay na tsy mahay manana ny fahaizany daholo le bandy gasy zany resahako manana ny fahaizany daholo ny bandy musicien gasy any tena fa io zany le trave zany le resaka filinina tsy mitovy dia zay dia matory fotsiny eo zany na ny mozika aloha zany hatreto manao zany ohatrany hoe manao cabaret kely resy ranika zao manao cabaret tamin'ny heritaona tao Montpellier hira nareo ihany le atao amin'izay sady le izy zany amin'ny cabaret azy zany dia manao ny hirako zay
dia ny adala moa amin'ny mahataon'nyrebika azy a dia misy irandrebika zany irana mihira zany zay fa tsy titra rebika mihitsy l izy zany fa kabare zay efa mivoaka ny amin'ny youtube ty hitany nik zany zany hirako anisan'ny tena kafisika any kiony eny ataontsika anaraka ina manaraka faransary dia hira foana ny enona nefa misy ny zavatra hoe tsy maintsy tantaraina ka reny efa ny tantaraina izy a anaraka hira manaraka andraitsika atanin'olona mamisavisanao ritany malalako tsy haiko enahoana ioavinao mantsy sary manjavona ka orony foko mangoraka anao atanin'olona mamisavisanao ritany malalako tsy haiko enahoana ioavinao mantsy sary manjavona ka orony foko mangoraka anao sa tsy mafoy ilay nositanikio tiako de tiako ariko andrianiko ka rehefa ikipiny maskoroa ianao no tsy maintsy elevenako sao dago sao lose mananao ka mandraiky manavy ontsanao ao marina mafy sao dago sao lose mananao ka mandraiky manavy ontsanao ao marina mafy verina tamika ny saiko ampijerena anareo mihira Benja enina amin'ny valopolo sivinjato sy arivo no forona ny Benja Mahavanona akoa tsotsotra roa amin'ny telopolo taona zany zao aiza kosa mba misy hoe etsika efa 5 amin'ny telopolo taona ohatra satria eo amin'ny 5 taona foana mantsy mahazatra ny olombelona manao ny fety mety mba hisy etsika ve indrindrandrindra ho an'ny eto an-tanindrazana ao arindrina kely eo mba hanamarena an'izany fa raha olombelona zany 3 amin'ny telopolo roa amin'ny telopolo taona zany a ohatra zao angezako zao ahitso kely fotsiny angamba tamin'ny 5 amin'ny valopolo zany le izy zany hoe 3 amin'ny telopolo mihitsy zany 3 amin'ny telopolo ny hoe andehanao mifankalazana fa 5 amin'ny telopolo na fa 7 tena apetrako amin'ny ao ambony zay zavatra zay satria tsy mbola ao anatin'ny kajiko mihitsy zany efa ty rasiny eto ambonitsika eto sa le mbola any ambony be any tena le mbola ambony be any ambony rao anany mihitsy zany ka tsara ny fanontanianao ary tena satroko dia satroko tokoa isy zany fa tena zavatra mbola tsy neritreretiko mihitsy satria ny antony dia tsotra za any zany a tena tsy afaka tena hoe miopana be amin'ilay mozika mihitsy ny fotoanako zany amin'ilay rotoroto fa tena amin'ny resaky ny sehatra ny asa foana zany ka tsy fantatro mety ho possible zany satria zay ka ny fampiresaka zahako ranik sa ratintin fampiresaka foana fanalavitra be ny misy anay a fanalavitra tena fanalavitra be mihitsy fa mifampiresaka dia manontany foana mihitsy ry zalahy hoe ahoana ity tsy ho asiana karazany ohatrany hoe feedback ve le mahavanona ka le fotoana tsy mifametraka za zao tonga aty ry zalahy tsy aty ry zalahy rehefa aty zahako tsy aty sarotra lizy fa tiako dia tiako ary satroko dia satroko fa
tena mbola tsy ao anatin'ny eritreritra mihitsy ny ianao an'izany zany. Mba efitra fotsiny ohatra hoe mamariana amin'ny resaka double album ohatra hoe sary sy mandeha sary clip dia anankiray feo ohatra mamariana amin'izay le izy. Azo eritreretina ka. Eny mba apetraka zany hoe azafady raha ohatra tsy mibaiko ahako fa hevitra mba apetraka hoe zany Benja Mahavanona. Maninona marina moa zany zavatra 10 taona zay. Mbola manana 2 taona ange ikarakarana an'izany azo eritreretina zany. Azo eritreretina mihitsy zany ka. Misaotra anao nanome dia nefa firaritsosa adiny ako mba ho tonga amin'izany andro malaza zany. Atraizy. Fa tsy maintsy hampahalalana ny olona koa aloha le mozika satria ianao raha ohatra ka tonga fotsiny dia karakara fety dia ilaza ianao fa ianao Benja Mahavanona be da be ngeny tsy mahafantatra an'izany Benja Mahavanona. Zay tena apetrao le asa tanana apetrao eto Madagasikara. Ho atao ka, ho atao mihitsy an'izay. Betsaka nirana finaritra teo izay hitanareo izy rehetrarehetra misy ary angambany zany nirana finaritra tsy hitako izay hoe tsy dia natao ny fomba fiangolanareo azy sy ny fihiranareo azy dia tena ao tsara mihina fa mipasy zany eto tanindrazana fa dia inona moa zany fa manampy ao anay indray efa andeha moa zany nareo tena efa kely sisa dia lasa indray dia mbola mamerina fisaorana be da be ho anareo raha tsy misy moa tony fandaharany tony inona no ataon'ny mpanakanto tony zany ny anisan'ny sehatra anankiray sehatra tena anisan'ny goavana tena sehatra tena goavana ary anisan'ny tena za tena anisan'ny mpijery an'ity fandaharany ity ihany ary mirary koa raha mirary hoe ny fandaharana nataontsika androany zany mba ho hita ao amin'ny YouTube satria be da be tena be da be ny olona zany maniry ny ahita an'le fandaharany ka dia fisaorana era-po era-tsaina ho anareo ary misaotra ihany koa ny olombelona rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao misaotra antsika rehetrarehetra. Dia misaotra ny Benja Mahavanona, misaotra ny Christian Riria Sefo sy i Lobina nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Backstage. Mino fa mbola isy ny fiara-miasa rehefa miverina vandray ianao ohatra amin'ny herintaona. Ny herintaona zany efa ray volana eo dia satria efa 7 am'roa fa ray volana eo dia eny anie asa adino ny tanindrazana na podrapodra sy na lehibe. Tsy adino zany. Ia, dia misaotra betsaka dia mirary ianao ho tonga soamatsara any ampitan-dranomasina indray amin'ny ora fodiana. Mino fa mbola hiverina isy ny fiara-miasa. Misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka ny fandarana ihany koa natao amin'ny fito amby valontevo valo na teto amin'ny Skyone télévision. Dia misaotra ny teknisiana rehetrarehetra ny ara-ny asa betsabetsaka ry zalata hoe tsy totoso zavatra zao raha tsy tao ianareo rehetrarehetra reo amin'ny herinany toy izao artista hafa ihany indray no entina aza miana amin'ny Skyone fa mbola betsaka ny fandarana nalahatra ho anareo na hirahira na fandarana eto amin'ny télé. Manam-peona indray tompoko. Mbola velona. Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Skyone Radio FM 87.8 isaky ny sabotsy amin'ny 6 maraina.